哟，你们好，大家好，身体好吗？Gaga zao nareo efa manintisipa kely ity to lasa miteny andray ato anaty vidéo dia ny antony izany dia tsy inona fa satria ity vidéo ity dia resaka kely momba ny Chine. Ho an'izay mpanaraka efatry ny ela indrindrindrindra ny anaty Instagram moa izany dia mahafantatra fa zako dia nipetraka tany Chine taloha. Dia rehefa miresaka momba ny Chine ako izany dia misy fanontaniana anankiroa zany apetraky ny olona foana. Dia ny voalohany dia mahakasika ny fianarana. Fa ny resako androany dia mahakasika ny fanontaniana faharoa matetika indrindra dia ny hoe ahoana ke hoe ny fanafarana entana sy fividianana entana any Chine satria zako mpanafatra entana avany. Arao. Bam. Ity vidéo ity zany dia fiarah-miasa amin'ny orinasa S Trading Logistique. Orinasa manampy amin'ny fanafarana entana zany avy any Chine mandra-patongany aty Madagasikara. Ny fanafarana entana avy any Chine zany dia natao ho an'ny olon-drehetra mety ohatra hoe tompona tsenonareo magasin dia te hanafatra entana avany ho an'ny stocknareo zany hoe tonga dia mividy entana en gros. Mety hoe olona voanomboka business zany nareo dia mbola haka tombony dia te ahazo entana mividy mirary dia mety hoe olon-tsotra ihany koa mety hoe tsy haka entana maro be fa ohatra mba te hividy kiraro na akanjo dia ho anareo rehetra zany ity tolotra ity. Maro be ny toerana ahitanareo ny entana farany avy any Chine fa ny resako ato anatin'ity vidéo ity zany dia avy amin'ny site anankiroa. Taobao ny anankiray dia 1688 ny anankiray. Ny mampiavaka anazy dia ny Taobao fividianana entana en détail zany hoe mividy entana tsirairay nareo dia ny 1688 dia fividianana entana en gros. Inavy ny karazan'entana mety ho hitanao anatin'ny Taobao sy ny 1688 sy ny rehetrarehetra zany mety hoe akanjo, firavaka, kiraro, poketra, kojakoja tokantrano, ao an-dakozia, kojakoja ho an'ny tôbila. Marihako aloha fa ny Taobao sy ny 1688 na amin'ny finday na amin'ny ordinateur zany dia site amin'ny teny sinoa ranoray zany izy ireo. Dia eo amin'izay nareo mety hiteny hoe tsy hay nefanga zany commande entana amina site sinoa zany inona tokony atao, ahoana daholo inona daholo zavatra tokony atao, tena very be sy ohatr'izay. Dia eo indrindra zany ny tolotra zany omen'ny orinasa S Trading Logistique ho anareo. Voalohany aloha dia mila manana compte Alipay. Zany hoe Alipay zany ohatrany hoe portefeuille fanaovana paiement digitaux. Mazava ho azy rehefa miantsena ianao dia mila manana ny portefeuille anao dia ao anatin'ny portefeuille ny volanao. Dia avy eo amin'izay manokatra compte. Rehefa misokatra ny comptenao amin'ny Taobao na 1688 dia iny amin'izay ianao sy ny portefeuille kelinao. Iny amin'izay ianao sy ny portefeuille anao zany mandeha miantsena. Ahoana ny fanokafana ny ireo compte ireo manantona any amin'ny braoan'ny S Trading Logistique nareo zany afaka mandefa MP amin'zareo. Sokafany zareo ny compte Alipay anareo dia avy eo sokafany ny compte Taobao dia sokafany koa ny compte 1688. Dia aza matahotra fa zareo avy eo tsy manana accès amin'ireo compte anareo fa ianao ihany no manisy ny mot de passe amin'ireo. Dia ahoana ny fanampidirana vola ao anatin'le compte Alipay? Tsotra dia tsotra, tsy mila carte visa nareo, tsy mila hoe inona sinasina fa alefanareo vola amin'ny S Trading Logistique zany le izy na aterinareo cash any amin'ny brao zareo. Dia zareo no manisy ny vola ao anatin'ny compte Alipay anareo. Sécurisé zato isan-jato le izy satria nareo no tompony mot de passe fa zareo mampiditra an'le vola ao fotsiny. Tsy afaka misintona amin'ny volanareo zany izy fa rehefa tafiditra ao volanareo dia volanareo iny. Dia zareo amin'ny S Trading zany dia manampy voalokatra amin'ny farany amin'ny fanokafana le compte. Dia make code promo kely nareo Wendy Darlene. Dia rehefa manokatra an'le compte nareo zany dia mahazo tonga dia anampidirany S Trading vola 25 RMB ao anatin'ny compte nareo. Hatreto aloha mbola mazava tsara daholo zavatra rehetra.
Inona daholo zany ireo karazana avantage zany hoe ividiananareo entana avy amin'ny Taobao na 1688 miaraka amin'ny S-Trade-in. Voalohany aloha dia ny choix-na entana izay amanarivony zany anananareo ao anatin'ireo site ireo. Faharoa dia ny sécurité, zany hoe raha ohatra ny entanareo misy olana ohatra tsy tonga any amin'ny dépôt na hoe misy tsy fifanarahana amin'ny mpivarotra dia miverina ny volanareo fa tsy hoe very ihany akory. Fahatelo dia ny vidin'entana, zany hoe avy amin'ireo site ireo zany indrindrindrindra fa amin'ny 1688 le fanaovana achat en gros zany dia ahitana entana amin'ny vidiny mirary mba tsy ataoko hoe tena mora. Dia fahaefatra dia ny service atolotry ny S-Trade-in zany tsy miasa saina mihitsy nareo fa avany le entanareo tonga dia tonga eo an-trano. Iresaka kely indray tsika momba ny fahatongavan'ny entanareo zany avy any Chine makaty Madagasikara. Rehefa miantsena aloha nareo zany dia tsisy makatombony aminareo mihitsy ny vidin'entana izay vidinareo zany fa tonga dia hoe iny vidiny iny hitanareo amin'ny site, iny voliny no alohanareo. Dia rehefa vidinareo le entana dia makany amin'ny dépôt-ny S-Trade-in any Chine. Fomba anankiefatra zany no fahatongavan'ny entanareo avy any makaty. Ny voalohany mandeha avion eo amin'ny 10-15 jours le entana dia tonga aty zany hoe express. Ny faharoa dia eo amin'ny 3-4 semaines zany hoe ray volana zany ny entanareo tonga aty mandeha avion le zany fa tsy express. Ny fahatelo dia 3-4 semaines zay ihany fa ny entana misy batterie ohatra hoe telefony. Ary ny fanefany kosa mandeha sambo dia eo amin'ny 2-3 volana zany. Dia ny fandehany dia tsotra manao commande nareo dia misafidiny ray amin'ireo dia avy eo tonga any amin'ny dépôt-ny S-Trade-in any Chine le entana. Mahazo notification kely nareo hoe tonga aty le entana ary iainga avy aty zany andeha Madagasikara. Rehefa tonga aty Madagasikara le entanareo dia lanjaina zany le izy. Dia eo amin'izay zany nareo no mandoa ny vola zany hitaterana an'le entana makaty mandeha par kilo na mandeha par mètre cube. Dia ny vidin'izay zany dia afaka anontanianareo amin'ny page na afaka amin'ny telefona ny S-Trade-in. Sotra betsaka nareo nanaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany dia mirahaso be dia be ihany koa. Veloma daholo!